Faly miarabanao indray amin'ny alalan'ny tambazotra serasera amin'izao maraina izao. Tonga indray ity ny fotoana izay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy. Teny vaovao indray no entintsika amin'ity maraina ity dia izay voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy voalohany. Teny izay diso efa fantatsika loatra manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Io teny io dia tena manan-danja tokoa ho an'ny mpino rehetra. Amin'ny teny hebreo dia hoe BERESHIT BARAH ELOHIM, na hoe BERESHIT tamin'ny voalohany ary bara famoronana ary Elohim Andriamanitra. Ireo teny anankitelo ireo zany no teny fototra iorenany atao hoe fivavahana na religion. Nahoana hoy ianareo? Tamin'ny voalohany BERESHIT. Rehefa mitentsika hoe voalohany dia tonga ho atsaitsika sahady fa ny zavatra rehetra manodidina ny maso izay jeren'ny masontsika sy hitany sy heniny sofintsika dia nisy fiandohany. Zanak'olombelona dia mametra-panontaniana foana hoe nanao ahoana ny fiandohany izao zavatra hitan'ny masontsika rehetra izao. Ny faharoa dia hoe Elohim, na hoe Andriamanitra. Andriamanitra zany dia ilay être na ilay fisina anankiray izay tsy takatry ny saina, izay tsy hain'ny saina hazavaina, izay être na hoe fisina ambony lavitra no ny fisina izay fantatsika dia ny olombelona sy ny zava-mananaina izany. Ary ilay hoe namorona na hoe bara dia ilay fahefana na fahafahana manao zavatra tsy takatry ny saina, miainga tamin'ny zavatra tsy nisy ka tonga amin'ny fisina zany. Ireo zany le toko telo mamasana andro voalazan'ny Baiboly ao amin'ny toko sy andininy voalohany dia ny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary. Mety manontany teninareo hoe maninona no nisafidy io teny io satria io teny io dia teny izay anisany tena nampifangaro ny adievitra maro teo amin'ny mpivavaka rehetra. Rehefa miteny mpivavaka dia religion zany, na hoe ireo mpivavaka rehetra na polythéiste na monotheiste, na zany hoe na mivavaka amin'Andriamanitra maro na mivavaka amin'Andriamanitra tokana, eny fa na ireo izay tsy mivavaka aza. Rehefa miresaka isika hoe Andriamanitra dia maro ny tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Maro no milaza fa misy Andriamanitra maro, toy ny brahmanisme izany na ireo izay atao hoe hindou, mino ny Andriamanitra maro isan-karazany. Ao ny polythéiste izay mino Andriamanitra maro isan-karazany, ary ao ihany koa ny atao hoe monothéiste izay tsy mino fa tsy Andriamanitra tokana, tahaka ny jiosy sy ny silamo izany. Dia manomboka amin'ireo fehezanteny fohy na teny anankitelo ireo zany dia efa manomboka sahady ny tsy fitovian-kevitra. Maika moa izany fa rehefa tohizana ny famakiana ny Baiboly. Miresaka aminareo ny mikasika an'ireo amin'ity maraina ity satria tsara ny mandinika ihany koa amin'ny maha-kristianina ny antony nanoratana ireo teny ireo. Mosesy no iarahan'ireo mpandinika manaiky fa nanoratra ny bokin'ny Genesisy, ny Exodosy, Levitikosy sy ny Nomery ary ny Deutéronomie. I Mosesy dia tany amin'ny taona 2000 mialohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tany no fahafantarana fa nisy ny tantarany. Rehefa atao nefa ny fandinihana dia fantatra fa mihoatra noho izany ny tantarany tany. Izany hoe na i Mosesy ara dia azo lazaina fa mety nandray lova-tsofina na ihany koa nandray faminaniana avy amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka momba an'Andriamanitra isika dia matetika dia miorina eo amin'izay hoe Andriamanitra mahery namorona izao tontolo izao izay foana. Tsara ny mahafantatra indrindrindrindra ny mino fa ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao dia mitazona eo am-pelantanany ny fiatombohana, izany hoe ny BERESHIT sy ny fiafarana izany na ny Omega izay voalaza ny apokalipsy izany. Ny olona tsy mino an'Andriamanitra na ireo izay atao hoe athée, izany hoe ao anatin'ny foto-kevitra
teisma ihany isika zany, ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra, indrindrandrindra ny akamaroany olona any amin'ny firenena mandroso dia miara-mahatsapa fa izao tontolo izao dia tsy maintsy miazakazaka makany amin'ny fiafarany ary miezaka mitady vahaolana hoe aiza ny tantarany tany no hiafara, aiza ny alehan'ny zanak'olombelona, efa miratsy ny toetrandro, efa miratsy ny tany ary ato dia tsy afaka hiainana intsony. Ireo izay mino an'Andriamanitra dia mahatsapa fa efa eo am-pelatan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, efa mirindra ny zavatra rehetra, nisy ny fiatombohana ary tsy maintsy misy ny fiafarana. Andriamanitra dia namorona, izay ny finoantsika. Andriamanitra dia ny andohan'ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy izao ary rehetra izao. Raha toa ka izao tontolo izao miezaka mitady vahaolana amin'ny fomba hitsoahana eto amin'ity tany izay fantatra fa ho rava ity, ny vahoakan'Andriamanitra dia efa mametraka ny toky rehetra eo amin'Andriamanitra satria fantany fa tsy maintsy ho avy ilay Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra handray anazy indray ary hanavao izao fahampitehana manodidina izay hitany maso isan'andro izao. Sarotra ny manaiky izany ho an'ireo izay tsy mino an'Andriamanitra, ho an'ireo izay nanapa-kevitra n'iny kosa nefa dia manjary milamina ny zavatra rehetra. Maro ireo fanontaniana izay tsy hananana valiny, na dia ireo mpikaroka maro samihafa aza miezaka mampiasa ny fahalalana rehetra hamantarana ny fanontaniana maro sarobaliana, ny andohan'ny tany, ny andohan'izao tontolo izao, ny nanamboarana izao tontolo izao, ny antopisian'ireo zavatra maro samihafa izay mifampiankina, izay tsy hainy manazava azy, indrindra ny fomba ny puiran'ny aina izany teto amin'ity planeta tany misy antsika ity dia tsy mbola misy valiny hitan'ireo siantifika. Baiboly anefa vao manokatra fotsiny isika ny pejy voalohany, ny toko sy andiny voalohany dia fa aboraky ny baiboly amintsika ny tsy ambaratelon'ny fisinana mystère de l'existence izany. Midika izany fa ny tenin'Andriamanitra dia nosoratana mihitsy tamin'ny alalan'ny tsindrimandrina ho atsika izay taranaka amin'ny fandimby mandalo eto amin'ity tany ity, mba tsy hahatonga antsika ho very saina, mba tsy hahatonga antsika ho very hevitra, tsy hafantatra hoe taiza ny andohantsika ary aiza no hiafara antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary Andriamanitra dia tsy manery, dia tahaka izany ihany koa tsy afaka ny hanery antsika izy ino fa izy no nahary izao rehetra izao. Kanefa kosa raha mino ianao dia fantaro fa tsy ho vomafy velively ianao. Afaka mino ianao, afaka tsy mino ianao, fa raha mino ianao dia fantatrao fa tsy ho verimaina satria raha ho avy eny amin'ny raholanitra Andriamanitra Jesosy Kristy zanany dia ho fantatrao amin'izay fotoan'izay fa tanteraka ilay voalaza rehetra atao amin'ny soratra masina izay efa fantatrao fony ianao mbola tetỳ tany. Raha toa ka tsy mino ianao dia mety ho avy ny fotoana izay hanenenanao satria nanana ihany ianao fa ahafahana mandinika ny tenin'Andriamanitra, ahafahana mandray fanapahan-kevitra ny hino izany. Ary amin'izay fotoan'izay dia mety nenina no ho ao anatinao. Tsy fampitahorana akory izany fa fampieritrretana. Manasa anao mba handinika ny tantara n'izao tontolo izao izay voalazan'ny Baiboly. Nanao ahoana ny fomba namoronana izao tontolo izao ary makaiza ny tantaran'ny tany voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Amin'ity maraina ity izany dia faly manasa anao indray mba haka fotoana fohy handinika ny amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra izao zavatra hitan'ny maso rehetra izao. Haka fotoana fohy handinika hoe taiza ny andohany izao manodidina anao rehetra izao ary aiza no hiafalana. Ary haka fotoana fohy ihany koa handinika manao hoe iza eto ambonin'ny tany no afaka mavita izao ary rehetra izao. Zavatra maro samihafa, zava-maniry, natiora, biby isan-karazany, ny eny amin'ny volana makitana sy ny tsy taka-maso rehetrarehetra mifampiankina avokoa izy ireo. Amin'izay fotoan'izay ianao dia hanapa-kevitra hoe
misy ve Andriamanitra sa tsy misy. Ary raha misy Andriamanitra dia amiko izay no safidy tsara, raha izay no safidinao. Raha ilaza ianao fa tsy misy Andriamanitra dia zonao izany, kanefa kosa fantaro fa tsy maintsy ho avy ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, ampahafantarany ianao fa izy no nahary izao rehetra izao tany am-boalohany. BERESHIT BARAH ELOHIM, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary. Mino izany teny izany ve ianao? Mandra-peona tompoko.